mbola lasenanivony RCC ilay fitsipika anatiny fanoazon'ireo mpikambana amin'ny biro maharitra ankehitriny raha tokony tamin'ny mora teo no nandefasana izany teny Ambohidahy. Nahazo fankatoavany maro anisa ilay volavolana fitsipika anatiny ife ireo solombavam-bahoaka alina tamin'ny 12 ora mahery. Misy andiny misa 320 ity volavolana fitsipika anatiny ife azy ireo ity. 420 atoko politika misy eto amintsika ihany no nahatanteraka ny fanambaram-pisiny eo anivon'ny ministeran'ny atitany. Tsy afaka handray anjara amin'ny fifidianany be mitanàna ireo raiky amin'ny 50 amin'ireo raiky amby 120 tsy nahatanteraka izany. Fisolokina avolenta, olona 7 ny sary mitandro filaminana, Mercure, Kalanoro, Romba, fanafody fampatoriana, samby ampiasain'ireo olon-dratsy isolokina avokoa. Vola antapitrisany ariary hatrany no tangosan'izy ireo amin'ireo olona mora sodoka amin'izany. Misarika fiara milanja 520 kilao amin'ny alalan'ny vy nampidirina teo amin'ny orona mivoaka eo amin'ny vavany. Zava-bita miavaka voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness 420 entina amaranana ny fampalam-baovao amin'ity anio ity. Ny andindininy avy hatrany. Plus de 540 millions ny totona amin'ny alakamisy voalohany volana me izao. Izany hoe antsasaka miliara be izao. Eno tsara, antsasaka miliara. Plus de 540 millions zany ny vola be miandry ianao ny alakamisy voalohany volana me izao. Faingana ary, mila laova sao ianao ny bata ilay antsasaka miliara. Tapao ny hevitra raha te ho lasa millionnaire. Ankasitrany ianao tomboky lasy tomboky vavy manjohy hatrany ny fahita lavitra Cool TV, asaina ampanajana indray ary ianao anaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany no nomboantsika izany tamin'ny 10 ora tolakandro teo no tokony nanolotra ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ilay volavolana fitsipika ife ny anteny miram-pirenena nankatoavy ny solombavambahoaka miisa 420 maliny. Fantatra kosa nefa fa tsy mbola niala teny amin'ny anteny miram-pirenena zany hatramin'izao alina izao ary mifamaofao be ihany ny vaovao eny an-toerana ankehitriny. Mitondra ny antsipiriny izay amin'ny antso atarby Andry Rarson. Fantatra ny tena antony tsy nahatongavan'izay teny amin'ny fitaramola ara-panorenana tokony tamteo. Efa tonga tety an-toerana ny solombavambahoaka avy amin'ny PMP nanontany antony izay fahatarana izay izay vao tobaka atao raha maharitra ka dia nanao sonia ihany araky ny nambara ve zany izay namoaka ihany an'ilay fitsipika ife anatiny solombavambahoaka. Ao anatin'izay fotoana izay ihany koa moa raha vao vantanim-bao hoe fantatra fa lasa netin'ny sekretera generalin'ny anteny miram-pirenena amin'ny tanana ilay volavola hoe ny anivon'ny fitaramola lalam-panorenana dia nanomboka nanao conférence de presse mampanao gazety ny avy ao anatin'ny bureau maharitra ary milaza tamin'izany ny filohany fa tokony hodina tanteraka izy io satria maika toy izany fa na misy telona efatra na 10 andro dia mbola azo aterina eny zany fa atao terivanainta izao. Zao fotoan'izao zany dia efa fantatra kosa fa efa nampelantanan'ny sekretera generaly anteny miram-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy ho anterina eny anivon'ny ACC amin'izao ora itenenantsika izao izay volavolana fitsipika ife anatiny anteny miram-pirenena izay. Arak'izany andrasana ny antsipiriam-baovao momb'izay zava-mitranga androany teny amin'ny anteny miram-pirenena raha vatany vao tonga eny amin'izy ireo moa dia anjaran'ny mpikambana amin'ny fitsarana avo indray hatreto no mandinika ilay fitsipika raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsia. Ny vaovao varay avy eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no milaza fa tsy voafetrany lalàna ny fotoana andin'izy ireo ity fitsipika ity. Mety ora no isaina, mety ho andro vitsivitsy ihany koa. Etsankilany, tsy ny andro ela fa efa mandeha sahady ny fivorian'ireo vondrona politika sy atoko politika amin'ny vondrona amin'ny PMP mandrafitra ity androm-panjakana ity, miomana amin'ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny biro maharitra vaovao. Satria vantany ka tsy mitsy ny fanamarina avy amin'ny ACC dia iroso amin'ny fifidianana io ny Tsimbazaza.
Andaniny solombavamboaka ray avy amin'ny mapara nahazoana vaovao fa mbola ivory izy ireo ary miandry ny toromarika avy amin'ny filoha mpanorina ity vondrona politika ity vao hanao hevitra. Fantatra ao anatin'ny 5 andro mialohan'ny fataperan'ity fivoriana tsy ara-potoana ity izay ho mety filoha vaovao na tenomera sy ireo mpikambana vaovao amin'ny birao maharitra. Ka ho filoha vaovao sy birao maharitra vaovao niatrika amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny taona 2024 ity. Fivoriana izay andinihana amin'ny programa an'asa mandritra ny 5 taona ho tanterain'ny gouvernemanta sy fividianana ireo solitena avy amin'ny tiandrom-panjakana ity ao anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ary andaniny ireo volavolan-dalàna marobe mahakasika amin'ny fandaminana raha-panjakana amin'ny ankapobeny. Raha tsahivana, nakataovan'ireo solombavamboaka alina efa tamin'ny 12 ora latsaka fefany ty volavolana pitsifika anatin'ny fiazy ireo ity izay nazahoana fankatoavany maro an'isa. Ady hevitra, fifamalinana no nandaniana fotoana teny Tsimbazaza ka enina andro katroka vao nahazo fankatoavana tamin'ireo solombavamboaka ty fitsipika anatin'ny fiazy ireo ity. Mahakasika izay fitsipika anatin'ny anteny miram-pirenena izay hatrany misy lohahevitra 5 toko 2 ary andiny miisa 3 ilay fitsipika ifeny anteny miram-pirenena nankatoavan'ny solombavambahoaka alina iny ny fisiana filoha-lefitra miisa 10 sy questera 3 ary mpampianka-teny 2 no mampiavaka ity fitsipika anatiny ity tamin'ireo fitsipika anatiny nisy teo amin'ny androm-panjakana fanadihadina. Ampitombo fandaniana Tsimbazaza amin'ny fampitomboana anisan'ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra. Raha miatra ty fitsipika anatiny ity teo amin'ny tantarana teny miram-pirenena dia amin'izao repoblika fahefatra izao no betsaka indrindra ny isan'ny ao anatin'ny birao maharitra. Itomby ihany koa ny isan'ireo olona hiasa manodidina an'ireto tompon'andraikitra ireto izay andrafitra ny kabinetra ny tsirairay, mpanolontsaina 3, mpikambana amin'ny kabinetra 12 ohatra no andrafitra ny kabinetra ny filoha sy ny filoha-lefitra. Izany hoe ho an'ny filoha sy ny filoha-lefitra fotsiny dia miisa 20 ireo olona tsy solombavamboaka andanihana vola manokana eny amin'ny anteny miram-pirenena. Tsy mbola azo ferana nefa izany fandaniana izany hatreto araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly anteny mera. Tsy maintsy hitomba araka izany ny fandaniana. Momba ny karama sy ny tombontsoa isan-karazany tsy maintsy lalàna no maritra izany. Le hoe andaniana vola aloha zany mbola tsy fantatra satria io miankina amin'ny hoe ohatrinona ny karama ho azon'izy ireo, ohatrinona ny indemnité ho azon'izy ireo. Ka amin'izao fotoana izao zany tsika mbola tsy manana mihitsy texte officiel izay midéfinir an'izay. Maromaro ihany zany ny rafitra izay mety ho ampiasana budget raha ty fitsipika anatiny ity. Raha tsy teny ohatra afa-tsy ny vao miara-maharitra dia tafakatra 1.3 izy anatiny ty fitsipika anatiny ity. Dia ohatr'izay koa moa zany ny firafitra birao maharitra izay nahitana koa fitombony kely. Inona avokoa sary ny iova amin'ny fomba fiasa amin'ny fampanianana raharaha anteny mera manoloana ty fitsipika anatin'ny vaovao ity. Maromaro ihany ireo andininy zany izay niova ary mety manova tanteraka mihitsy moa zany ny fomba fiasa atao amin'ny anteny miram-pirenena indrindra fa au niveau anay atao amin'ny any administration. Ohatra zany zao tapaka maly fa ny ordonnateur secondaire zany dia ny RM le vice président no manao zay asa zay araka ny fanendreny ny filohany anteny miram-pirenena. Hatramin'izay ny ordonnateur secondaire dia ny premier questeur no manao azy. Zany zao ohatra ankoatran'ireo firafitra ny birao maharitra hatramin'izay ny rapporteur général zany dia any amin'ny commission des finances any no asany nefa amin'ity ndray mitoraka ity zany dia tafiditra ho mpikambana ao anatiny ny birao maharitra izy ary misy 2 ny rapporteur général sy ny rapporteur général adjoint. Ka tsy maintsy hofaritana tsara zany inona moa ny andraikitra le rapporteur général mpikambana amin'ny birao maharitra dia zany anisan'ny mety manova daholo ny fomba fiasa. Momba ny fisotra ny fividianana ireo birao kosa araky ny vaovanangonina tety dia tsy niova ny votoatiny saingy fiodinana indrona natanterahana izany raha tsy azo na sasa manila amin'ny vato. Raha mbola mitovy izany mandritra ny fiodinana faharoa dia izay zokiny indrindra no mahazo ny toeran'ny filoha. Miandry tanteraka amin'ny fanapahana avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana treto no ahafantarana ny fandaminana ny fampadiana raharaha ny asan'ny mpanao lalàna eto amintsika. Mpanao lalàna izay arofanina lehibe amin'ny fanaraha-masina asa tanterahany mpanatanteraka amin'ny tany demokratika sy republikanina rehetra. Raha tahiny ka misy tsikaritry ny ACC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny andiny sasanao amin'ity fitsipika anatiny ity dia tsy maintsy heverina ny anteny mera izany anaovana fantsiana. Mifarana rahampitsy kosa ny fahafahan'ireo antoko politika manantanteraka ny fanambaram-pisiny eo anivon'ny ministeran'ny atitany hatreto tsy ny atsasa manilin'izy ireo akory no nahatanteraka izany raha nambara ny minisitra androany teo ihany koa ny fandraisan'ny Consul de France ny resahan'ny fifanarahana ara-diplomatika mahakasika ny ministera iadidiny fanadihadiny.
Hatreto, empolo no isan'ireo antoko nantanteraka ny fanambaram-pisiny teo anivon'ny ministerany atitany raha nambara ny ministry ny atitany androany. Izany hoe zarara ny ampahaefan'ireo antoko politika miisa 220 misy eto amintsika. Raha ny voafaritry ny lalàna raha ampitso 30 avrily farafahatarany no tokony itsanganan'ireo antoko politika ara-panjakana. Ara-panjakana ny antoko politika iray rehefa voarakitra fa nahazo ny didy mahantoko azy avy eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra na arete fa tsy amin'ny alalan'ny fahazoana tapakila-panamarinana na récépissé de dépôt intsony. Ministera natany moa zany dia tsy nisasatra foana mandritra zay fotoana lava dia lava zay nanao antsoavo tamin'ireny antoko politika ireny dia iverinay fa zao moa zany mbola tsy milentika ny masoandro mbola tsy kivy zay fantatray fa mbola ho betsaka zany ireo antoko politika zay amonjy ny toerana zay anaovana zay fanambaram-pisiny zay. Mbola manantena ny fahatongavan'ireo antoko politika araka izany ny ministera hatramin'ny rahampitso arivo. Mbola misy 150 izy ireo no andrasana. Isy ny fepetra ho raisina ho an'ireo antoko politika tsy mahatanteraka izany mialohan'ny rahampitso raha nambara ny ministra hatrany. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fahafahany mandray anjara amin'ny fifidianana ho avy, izany hoe ny fifidianana ben'ny tanàna. Aleo aloha tsy anao hoe mahita volana alohan'ny biby zany fa aleo hita eo zany atrehana zany rehefa avy eo tsy maintsy hisy ihany moa ny fanambarana zay voataon'ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay zavatra zay fa ny fantatray fotsiny dia misy ny lalàna zay tokony arahana dia fantatray ihany koa fa tsy maintsy mbola mikarakara zay tokony ataony ihany koa reny mpanao parti politika reny dia iverinay fa mety ho tratra ihany izay 30 ny volana aprily zay raha ohatra ka raha sanatry araka ny teneninao teo tsy tratra izay ataontsika hoe fetra zay tsy maintsy hisy ihany ny fanapahan-kevitra na ny fandaminana zay ho ataon'ny fitondram-panjakana zany. Manomboka ny iray meo avy izao hiavaka izany ireo antoko-pianakaviana sy ny antoko ara-dalàna. Ireo antoko-pianakaviana izay ho foana avy hatrany aorian'ny fivoahan'ny didy mamatra ny fijoroan'ireo antoko politika ara-dalàna. Nandray ny consul général de France ihany koa ny ministry ny atitany tolakandro teo niompana tamin'ny fiaraha-miasa momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny fandriampahalemana kosa ny fotoatin-dresaka mahakasika izany. Ity farany izay tombontsoa iombonana amin'ireo Frantsay noho ny fiarovan'ireo teratany Frantsay moa ny eto Madagasikara. Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa indray firenena 420 maneran-tany no manana tamy mihoatra ny 70 isanjato eo amin'ny fahafatesany reny sy ny zaza. Ny 40 amin'ireo aty Afrika, isan'izany Madagasikara, ny ambiny kosa any Azia. Ho fanampiana sehatra ny fahasalamana io vola mitetina $70 na 220 amin'ny 100 lafitrisa ariary no ampiasain'ny USAID eto Madagasikara amin'ity taona ity. Antony maro no mahatonga io tayo ambony amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny mpitsabo iray miara-miasa akaiky amin'ity vondrona ity fanampanazavana. Eo ny programme-ny USAID fa eo koa zany ny tena ny système de santé mihitsiny no misy amboarina zany dia tsika koa zany nandalo crise maromaro dia isaky misy crise dia miverina hatramin'ny fontsika ohatra ny lasa ny zavatra efa azo teo aloha zany manjary very daholo. Ohatra zao ohatra fotsiny hoe tamin'ny crise ny 2009 io zao dia be da be ny CSB ny kiatony noho ny crise dia betsaka ny efa piasan'ny fahasalamana mipetraka tany amin'ireny toerana lavitra reny dia miverina daholo ny olona dia rehefa tapitra zay zany crise dia mamerina zay hatramin'ny indray tsika dia na fanafodina ina zany tsy misy amin'ireny toerana tena misy ny vahoaka mila azy vahoaka mahantra. Nandray ny sekretera jeneraly ny komision'ireo firenena eto amin'ny ranomasimbe indianina ny COI, ny ministry ny raharaham-bahiny Razafintry Marsolala izay filohan'ny filan-kevitry ny COI ihany koa nanomboka ny 10 avrily farany teo. Nandinika ny mahakasika ny fionana tampo no tanterahana ny 19 jolay ho avy izao any Moroni Comore no antony ity fionana ity. Eo ihany koa ny fanampiany COI any Madagasikara ahamaro toerana ny toe-karena ahafahana mandroso. Niona tamin'ny solontenan'ny vondrona afrikanina sy ny avy eo anivon'ny sadaiky ihany koa moa ny ministra ny raharaham-bahiny io hariva io. Biopesticide, fomba iray azo amonoana ny valala ka tsy manimba ny tontolo iainana, io ny vokatry ny fikarohana nataony Fofifa tao anatin'ny 1 taona izay taorian'ny tsy fahombiazana sy ny vokatra tsy nateraka ireo fanafody simika nampiasaina hatr'izay. Vokam-pikarohana izay ampiavaka ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny valala fanadihadiana. Karazana olatra madinika tsy hita masina champignon microscopique antsoina hoe Metarhizium anisopalie var acridium. Io no karazam-panafody bio azo entina miady tsara amin'ny valala.
na dia efa nisy azy ireo manam-pahaizana vahiny nanao fikarohana mitovitovy amin'io tsy mifanaraka amin'ny toejava-misy sy ny toetany eto Madagasikara izany rehefa natao ny fanandramana. Taorian'ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana malagasy efa hita izao ny karazana champignon mety eto amintsika ny sauce SP9 izany. Afafy toy ny ranom-panafody simika ihany ny fampiasana azy ity. Mipetraka amin'ireo valala ireo champignon ary mamono azy avy hatrany. Efa nisy ny fanandramana maro nataon'ny FOFIFA niaraka tamin'ny ministera ny fambolena ary natamboka an'izany. Efa eo ampiandrasana amin'ny fankatoavan'ny fanjakana sy ny firenena mikambana ity biopesticide ity amin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny FOFIFA, ny fanaovana ny fanandramana lehibe na ny test à grande échelle sisa dia ho azo ny fankatoavana na ny homologation. Ny faritra andrefa nosy no kendrena manokana anaovana io fanandramana lehibe io. Ny valala izay efa nahapotika ny 70% voly tamin'ny toerana maro toy ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Nalamanga ary ny faritra Itasy sy ny ilany andrefa nosy iray manontolo. Trangam-piarahamonina kosa indray no anizantsika ny fampahalam-baovao tsy kely lalana ny ratsy ary tsy mifidy tavan'olona ireo mpanao ratsy. Vola mitetina 7 tapitrisa ariary indray no nisy loky tamin'ny voalondohan'ny volana avrily teo. Resaka mercure avokoa no nahasodoka ireo olona vitsivitsy tratran'izany. 7 mianadahy kosa ny voasambotra ary indray nidoboka ponjandroany. Fanadidina hoentin'izy Rakotondrina. Mercure, kalanoro, romba, fanafody fampatoriana samby ampiasain'ireo olon-dratsy isolokiana amin'ny fomba avolenta avokoa ireo. Dadarabe milaza ny tena nompotsabo nentim-paharazana ity rangahy iray ity. Tamin'ny herinandro lasa teo, lehilahy iray no voasoloky ny vola 430 tapitrisa iray mbilanja. Milaza ho afaka mitady mercure amin'ny alalan'ny kalanoro sy ny romba ny anambany vohitra tsiro mandrindra ny tenany. Fitaka be vava nefa izany. Dia tato ato koa dia hita koa amin'ireo le hoe filazana fa manana mercure. Ny anisan'izany koa ny filazana hoe volamena ary fitoriana maro no voaray teto amin'ny brigade criminelle. Ary ny tsapa zany ny aran'io fisolokiana amin'ny resaka volamena sy mercure io dia ny teto Antananarivo, ny faritra Vakinakaratra ary amin'ny faritra Mahajanga tonga hatrany Antsohiny. Nametraka fitoriana ilay voasoloky rehefa tsy nipoitra intsony ny dadazefa. Tsy hitany hodiny anefa ny fahatongavan'ny polisy isambotra azy. Tamin'ny faran'ny herinandro teo no voasambotry ny polisy avy eo amin'ny BC teny Ambanidia izy. Ireto indray no andiha manaraka amin'ny tambajotran'ireo mpisoloky izay ravan'ny polisy mbola tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany. Samy mercure ihany ny resaka fa tamin'ny fomba hafa indray no nisolokian'izy ireto. Mercure osoka no saika amidiny, napatoriana ireo mpividy ary nangalariny ny vola 70 tapitrisa iray mbilanja tany amin'izy ireo. Dia tany amin'ny toeram-pisakafoanana no andoavana ny vola. Nandritra izay fotoana izay dia nisy ny fiarahana amin'ny sotrosotro dia nasian'ireo mpivarotra fanafody fampatoriana ny zava-pisotro ny sotron'ireo olona hividy izay fantany fa mitondra vola. Dia tsy natsiaro tena intsony ireo mpividy dia nalainy ny vola tany amin'ireo ilay olona ireo dia lasa nandositra izy sy ny mercure sandoka any aminy. Rehefa nahatsapa tena voafitaka avokoa ireo olona izay vao tonga saina ka nametraka fitoriana. Niakatra fitsarana androany avokoa ireo olona fito voasambotra ary efa nidoboka eny an-tanimora avokoa. Tsy vitsy ireo milaza ho mahitahita lalana amin'ny fivarotana mercure saingy tsy maro-potitra izany. Hatramin'ny homamiadana no efa misy milaza fa mahavita menaka avy amin'ny bibilava hitsaboana azy izay amidin'ireo mpisoloky an-tapitrisa maro. Ivadika pejy afaka tanteraka kosa indray isika hianoka tanteraka amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny malagasy mandritra ny mondial 2024 na ny fiadinany amboarera-tany amin'ny taranja baolina kitra raha tsy misy ny fiovana. Efa eo ampikarakarany ny antoan-taratasy ahafana mandefa izany eo anivon'ny ORTM. Efa manomboka mitsinjo izany ny mpamongady fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Ny écran plat lehibe no tena mandeha ny amin'ireo mpivarotra mpanjara. Kahito Andriatsilavo. Roa volana mialoha efa miomana hijery mondial avokoa ny malagasy izay mpity baolina kitra. Tsy hoe fialam-boly fotsiny no anaran'ny malagasy ity lalao ity. Eo ihany koa ny fitiavana manokana ity taranja ity. Ny zavaratsapako aloha tena tia baolina ny malagasy. Porofon'izany rehefa misy ny ady baolina kitra ny ivelany ihany na io mondial na io CAN na io Euro dia manaraka amin'ny alalan'ny televiziona daholo ny mpity baolina kitra eran'ny Madagasikara mihitsy io fa tsy eto Antananarivo ihany ary maharaka tsara ny fandehan'ny lalao rehetrarehetra any ivelany ihany zany ny mpity baolina malagasy zany amin'izao fotoana izao. Ho an'ny mponina ny fanarahana ireo lalao amin'ny alalan'ny fahitalavitra ny tena andrandraina. Ny hainao manjery malagasy izay efa eo andalam-pikarakarana ihany koa amin'izao fotoana izao.
efa misy fifampidinena eo amin'ny FIFA sy ny UAR na ny Union Africaine de Radiodiffusion sy ny ORTM mahakasika izany. Ankilany, efa misokatra tsikelikely ny tsenan'ny télé eny amin'ireo mpivarotra eto andrenivohitra. Ny écran plat lehibe no tena ifampitadiavana amin'izao fotoana izao. Balanseko angamba le izy betsaka mitady an'le taloha dia betsaka ihany koa mitady an'y écran plat. Amin'ny hoe manakaiky ny mondial zao dia miomana, efa tena miomana tanteraka mihitsy izahay. Tena misy fiantraikany be amin'ny olona manodidina aloha le fanomanana mondial, surtout si le télé écran plat kelikely ny alainy fa le bébé manomboka 32 pouces, 42 pouces, 26 pouces manomboka mandevy mihitsy le amin'izay. Saika écran plat avokoa ny fitopolo isan-jaton'ny entana farany mpamongady iray goavana eto andrenivohitra no tsy dinay androany. Fahita lavitra hatrany amin'ny 200,000 isa no nafarany ankehitriny ary ho tonga ato anatin'ny iray volana izany. Mazava ho azy fa amin'ny fahita lavitra no ijeren'ny malagasy ny mondial na dia eo azy ireo apahany kely de kely mety hanana fahafahana mividy ny tapakila izay azo atao amin'ny alalan'ny internet. Mbola azo atao ihany koa ny mividy izany ankehitriny. Raha ny fanazavan'ny federasiona kosa dia isy ny solontenantsika malagasy ho an'ny Brésil. Mbola isy ihany koa ireo karazan-dalao isan-karazany mety azona tapakila ahafahana makany karakarainy ireo mpandraharaha eto amintsika. Na izany aza, misy ny fandraisana anjara ataon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra manoloana izany. Tsara marina zany ny federasiona malagasy ny baolina kitra zany tsy misy hoe implication mivantana amin'ny fikarakarana ny coupe du monde any Brésil na fikarakarana hetsika eto Madagasikara. Ny zava-misy fotsiny anefa ny tsara marina dia misy mpiara-miasa partenaire na sponsor manantona anay dia mitady fiara-miasa izay hodiniana ny afaka atao dia eo amin'ny fikarakarana mihitsy izay amin'izao fotoana izao dia hitanareo miandalana io moa izany hoe manahoana ina ny zavatra atolotray amin'io fotoana io. Ny 12 ny volana Jiona hatramin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao no tanterahana ny Brésil ny mondial 2014. Firenena 23 mizara vondrona 8 no hiatrika izany izay ahitana firenena afrikanina ihany koa. Eo amin'ny lafiny fahasalamana dia maro aza ny orinasa no mampiasa akora toksika mbola tsy miantra ny fanaraha-maso momba ny fikirakirana ny produit toksika eto amintsika. Azo atao ary mora ny misoroka ireo aretina mety ateraka izany raha nambaran'ny mpitsabo tsy eo amin'ny sehatry ny orinasa vaventy ihany fa eo anivon'ireo orinasa madinika ihany koa. Fanadidina hoetinika eto Andriatsilahotra any. Tsy eo amin'ny sehatry ny petrolina na koa ireo arenan-kibon'ny tany goavana eto amintsika ihany no ahitana ireo produit toksika ireo. Ahitana zany avokoa na dia ireo orinasa madinika aza. Efa misy fenitra mila arahana manoloana ny fampiasana olona amin'izy ireny izay tokony ho tandrovan'ny mpampiasa ary voarafitry ny lalàna izany. Ny fampiarana izay fenitra izay sy ny fanaraha-maso no tsy ampy raha ny anambaran'ny tompona andraikitra avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny asa. Efa manana ny mesura apetrany ny toeram-piasana tsirairay avy any amin'ny orinasa zany fa ny fanontaniana dia hoe tena manaraka tokotra ny an'le norme takina ve le izy sa tsy manaraka n'le izy. Eo zany tsika ny tsy afaka amaly zao de zao izay fanontaniana izay raha tsy ohatra ka hoe mipetraka tsara zany hoe inona le critère na norme rehefa tena mazava tsara iny izay tsika afaka miteny hoe eny ary tena manaraka na tsy. Homamiadana, areti-koditra, areti-maso, aretin'ny avonkavoka, areti-mavony ampahany amin'ireo aretina mety ho azo vokatry ny fikirakirana produit toksika ireo. Saika misy karazany akora toksika avokoa hatramin'ny savony na ireo vokatra samihafa fanamboarana tarehy sy volo ampiasain'ny vehivavy saingy voafatra sy voalanjalanja izy ireny. Isan'ny orinasa kely mikirakira akora toksika mivantana kosa ny mpanao loko eto amintsika. Ny fepetra fototra no iarovana ny fahasalamana sy izay mety ho fiantraikany any aoriana no fampiasa matetika eny anivon'ny orinasa madinika. Isan'izany ny fikojakojana ny loko izay isany miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mpiasa raha tsy misy ny fiarovana. Efa manana cache poussière zay dia mampiasa an'ireny dia sakafo aminay zany misotro ronono isan'andro zay mihinana sakafo ara-dalàna misy anticorps zany tsisy atahorana amin'izany. Dia ny rivotra koa efa hitanao misy aération tsara zany ato dia mandeha manao vacances koa zay maka rivotra ranomasina indraindray.
mora kokoa ny fisoroana ary azo atao tsara izany manoloana izay mety ho voka-dratsy ateraky ny fikirakirana ireo produit toksika ireo raha ny fanazavana azo avy amin'ny mpitsabo. Voalohany indrindra aloha zany a dia hoe miasa amin'ny produit entreprise misy produit toksika le olona dia voalohany indrindra aloha zany a mila manao masika foana aloha zany le olona mba herovana matoa hoe manao masika le olona dia mba herovana le toksina tsiditra aty anaty vatana any amin'ny taova fisefona ny vatana ray manontolo. Ankoatr'izay koa dia mila olona matanjaka tsy maharefa ara-pahasalamana zany hoe mila olona tomombana tsara zany na ny sakafo any na ny resaka ataontsika hoe ny vitamine ny protéine sel minéraux anatiny mba entina herovana amin'ny mety aretina mety ahitranga zany amin'le resaka toksina. Ho an'ny Madagasikara manokana tsy mbola mitovy any amin'ny firenen-kafa ny zava-misy eto, tsy mbola misy ozinina nukleary ka mety hisian'ny loza mitatao noho ny resaka akora toksika. Any amin'ireo ozinina goavambe mpitrandraka arenakibon'ny tany eto amintsika no efa naharenesana feo mahakasika izany. Ireo orinasa ireo izay mbola mandahatra any ny fisiany akora toksika izay miatraika ratsy amin'ny vatan'olombelona na dia efa maro aza ny fitarainana sy ny feo mandeha momba izany. Isan'ny mampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny mety ho fifandraisan'ilay sahona makarary malaza any antsinanana ankehitriny sy ny produit toksika. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray ligy paritra 5 manerana ny nosy no nandray anjara tamin'ny fiadinany ho tompon-daka nasionaly teo amin'ny taranja lomano izay totosan'ny farany herinandro teo tetsy amin'ny dobo filomanosana Pefilo nisy ny zava-bita montsina tamin'izany fanatediana hoentiny miarantsoa. Pilomano 5 nanamontsana ny zava-bita sy fitetsy amin'ny anasa Pefilo nandritry ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja lomano ny farany herinandro teo. Nanjakazaka ny klub sirena tanteraka ny teo amin'ny sokady vehivavy satria tamin'ny klub io avokoa no nipoiran'ireo Pilomano nisongadina teo amin'izay sokady izay. Anisan'izany ny tendrona valina idealy avy amin'ny klub sirena 110 izay nanatsara ny fehimpotoana vita teo aloha tamin'ny 50 mètres d'eau 600 mètres papillon ary ravoanginy aina Aroasina teo amin'ny 200 mètres d'eau. Teo amin'ny sokady lehilahy kosa dia nisongadina raha-samy Pilomano io tendrona valina Cédric avy amin'ny Kosra. Satria zava-bita telo be zao no mitsanina tamin'ny sokajin-domany telo. Dia ny 400 mètres catenage, 200 mètres papillon ary ny 200 mètres brasse. Pilomano Neska ny roa farany teo amin'izay sokajy lehilahy izay dia andriany Irina Lalanimena izay efa nisongadina hatramin'izay teo amin'ny 200 mètres papillon sy Rabarson Andrianjara Steven. Ligy paritra 5 no nandray anjara tamin'ny fifananana tamin'ity taona ity ary anisan'ny ligy vaovao tamin'ny efa nisy hatramin'izay ny vadivavy fitovinany izay nahatonga solitena. Lazaina ara-pomba ofisialy androany zany fa nijoro ny ligue régionale de natation ny région ny vatovavy fitovinany. Fampanarahana fenitra ny amin'ny fandraisana anjara ny tanjona napetraka ho an'ny federasiona tamin'ity taona ity ary azo lazaina ho tratra izany. Miezaka zany izay anatratra ny tanjona foana. Ny tanjona tamin'ity zao ny tena tanjona nataonay dia tsy maintsy manana lisansa daholo mpandray anjara rehetrarehetra ary savaina alohany hiatrehana le fananana na le compétition. Dia zay zany dingana anankiray na hoe tanjona anankiray tratra tamin'ity fananana ity. Club 420 rafetina Pilomano 420 sy 200 no niatrika ny fifananana tamin'izany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray andro sisa no isaina tsy ahatongava ny fiadina ny tompon-dakiran-tany eo amin'ny lalao baolina kitra hatreto tsy mbola milamina ny ao Brezila ny alatsinainy alina teo fiara lehibe 5 indray no nisy nandoro tao Rio de Janeiro vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpivarotra zava-mahadomelina tsokosoko nisesy ny fandorana fiara amin'ny toerana samihafa any an-toerana noho ny tsy fandriam-pahalemana eny herinandro sisa no isaina amin'izany fiadina ny tompon-dakiran-tany eo amin'ny lalao baolina kitra izany mampametra-panontaniana araka izany ny asa sy andraikitra miandry ireo mpitandro ny filaminana sy mpiambina tsy miankina mahalona ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Amaranantsika ny fampalam-baovao kanadiana iray Ryan Stock tsy honono intsony na ihany koa magie araka ny filazany rehetra azy misarika fiara milanja 520 sy 700 kilao amin'ny alalan'ny vy nampidirina teo amin'ny orona mivoaka eo amin'ny vavy zava-bita miavaka voarakitra amin'ny boky ny Guinness 420. Milanja mandidina ny 10 kilao tsirairay avy ireto vehivavy ireto, 520 sy 700 kilao kosa ilay fiara ary marindrano ny toerana nanaovana ny fisariana ilay fiara amin'ny alalan'ny tady mifandray amin'ny farangy vy amin'ny orona io.
etsy ankilan'izay Ryan Stock mampiditra ny vy ao anatin'ny orona ary mamoaka izany amin'ny vavany makatady mahazaka iray isaren'ilay fiara izay natokana manokana ho an'ity lalao atao ity tsy kilalao ho an'ny ankizy akory ilay fiara fa tena fitondra ny lanilany eto ny tena miasa manampy izany ny ozatra sy ny taolany loha na dia voalaza zany efa fa ny taolana eo amin'ny loha no mafy indrindra amin'ny taolana amin'ny vatan'olombelona dia nampitolagaga ihany ity nataony Ryan Stock ity malalaka tsara ny lalana mifandray ny orana sy ny ativava manapirofo izany ny fandrenesana ny tsiro ny fanafody miditra amin'ny orana rehefa marary nefa mazava ho azy fa tsy natao fitarena fiara ny lanilany sarotra ny anao tahaka nataonyity lehilahy ity ka antony iray nanosika azy ametraka izany ho fanamby tsy ataotao foana raha teo izany fa mila teknika maranitra ny lohan'ny faraingo ampiasaina ary tsy mitandrina kely fotsiny mety ny valan'ny rano ambony na ny orana iray manontolo no rimbony ny mpijery sy mpitsara no mitaitaina fatratra teto fa iray ana kosa natoky tena tanteraka tsy mbola nisy teo mitantarany Guinness sasany hiatrika sy nanao fanamby toy izao tontolo vaovao ity no entiny kanadianina ity ary anisan'ny naharesy lahatra ny teo anivon'ny Guinness ny andriketana ny zava-bitany ao anisan'ireo zava-bita miavaka eran-tany fahasahiana tsotra izao no azo ilazana izany tsy azo andrakandramana kosa nefa ny toy izao fa sady mampidoza ny mety hahafaty ihany koa mila tandremana fa nalanja heverina fa maivana aza tsy fanao tahaka izao loatra hoe tarihana mitady amin'ny alalan'ny farango vy atsofoka any amin'ny orona aoriana izao fampahalalam-baovao izao no anarahinao ny fandarana Mirorenstras iarahanao amin'ny Gaël sy Vida aorian'izay kosa ny horonan-tsary les ex de mon ex ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko